Ery ihany no renay, saotra indrindra raha eo. Amen. Ho aminareo izay amin'ny lalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Timoty voalohany toko faharoa. Ny epistily ho amin'ny Timoty dia anatin'ny atao hoe taratasy na epistily pastoraly. Milaza ny amin'ny fitondram-piangonana, milaza ny amin'ny fomba fivavaka, ny fomba fitondran'ny fiangonana, milaza ny olona mitondra fiangonana sy milaza amin'ny fihetsika sy toetra tokony atao ao amin'ny fiangonana. Izay mahatonga azy atao hoe epistily pastoraly. Eto zany Paoly apôstôly amin'ny ity toko faharoa ity miresaka momba ny amin'ny tokony ataon'ny olona eo amin'ny fivavahana, ny zavatra tokony ho azon'ny olona momba ny Kristy. Eto zany ampianarina i Timoty mba hijery ny olona rehetra sy ny olona manontolo rehefa mivavaka, satria ny olona rehetra sy ny olona manontolo no tian'Andriamanitra ho vonjena, tian'Andriamanitra hiverina amin'ny fahamarinana araka ny lohevitsika. Ny andininy fahaefatra amin'ny Timoty voalohany toko faharoa no vakintsika. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahaefatra. Vakintsika aminaran'ny Tompo. Izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Andriamanitra no soloany teny hoe izay. Andriamanitra zany tia ny olona rehetra ho vonjena. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho tonga amin'ny fahalalana marina. Misy tanjona anankiroa zany tia ny Andriamanitra ho tratrarina. Dia ny famonjena ho an'ny olona rehetra, atao hoe holistika, sy ny fahalalana marina ho amin'ny olona rehetra. Andriamanitra zany te hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izay mahatonga azy mampirisika amin'ny Timoty. Andininy voalohany iray no vakintsika, andininy voalohany. Ko mananatra ny voalohany indrindra mba atao fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho amin'ny olona rehetra. Rehefa mivavaka zany ny kristianina zany dia tsy manao vavaka ny titena, fa ho amin'ny olona rehetra. Misy dikany io. Ny fangatahana, ny fivavahana, ny fifonana, ny fisaorana ho amin'ny olona rehetra. Tsy izay tiako ihany na ny namako ihany. Izay no mahatonga azy miteny hoe amin'ny andininy faharoa na ho an'ny mpanjaka, ho an'izay rehetra manana fahefana. Eo zany ary io zany no mahasaritra ny mivavaka fa indraindray jeverentsika mora. Fangatahana, manahirana ihany ny mangataka ho amin'ny hafa. Ohatra hoe mpianatra zany hoe mba mahay ianao an-dakilasy ao zany isan'ny mba mahay an-dakilasy. Iza mba nivavaka ho an'ny namany ataovy mahazo voalohany hanina ato an-dakilasy.
azonareo le mahasarotra azy nefa hoe ho amin'ny fangatahana tsy no anao ihany ny angatahana zany fa ho amin'ny olona rehetra ianao ve manangataka ho an'ny namanao io mpiara-mianatra mba azo voalohany koa izy mba ho afaka koa izy tahaka izany ho amin'ny olona rehetra fa matetika ny ho antsika ihany izany mba mivavaka rehefa mitady asa ataovy zay mendrika n'le asa aminay milahatra efatra ty nahazo azy fa tsy ny anao ihany ve ataovy azoko le izy tsy zay le mahazatra moa nefa zay le eto hoe fangatahana ho an'ny olona rehetra fivavahana ho an'ny olona rehetra fifonana ho amin'ny olona rehetra izany mifona amin'le fahavalony izy ihany resahantsika zao ohatra hoe satria zareo saba ty zao no akaiky io izy nefa mba mifona ho an'le olona nidaroka azy tamin'ny tompo mba mifona ho an'ny anina fa midaroany mafy be aby teo na sefitena raha tsy entinao mbavaka satria mana merde rehefa ary fa za midikany hoe fifonana ho amin'ny olona rehetra ny fisaorana misaora amin'ny zavatra rehetra ny soratra masina be dia be le misaorana tanisika indray ny vehivavy hoe iza amin'ny vehivavy rehefa mba nidaroan'ny vaviny dia misaotra amin'ny tompo rehefa avy eo sy manao koa misaora amin'ny zavatra rehetra iny fisaorana iny tena manan-kera amin'ny Andriamanitra iny fa ireo zavatra rehetra tsy dia ataontsika zay mitenen'ny Paoly ho amin'ny Timoty ho amin'ny olona rehetra manahirana io ary nareo lehilahy raha misy mijerijery na misy misikotra ny vadinareo dia misaora amin'ny zavatra rehetra mba misaotra za midikany io misaotra fa misy fotoana ny zavatra ratsy asain'Andriamanitra mba hahatonga anao hisaotra na dia marary aminao ara le izy ho amin'ny olona rehetra hoy izy ho amin'ny olona rehetra ary tena atao amin'ny fo le izy fa tsy tahaka tamin'ny sangisanginy zalahy izay hoe tamin'ny andro ny fandanàn-tany hony tsy mahay teny frantsay na ny kely akory le olona dia hoy izy le mpanoro vono hoe rehefa misy voadakany vazaha dia teneny hoe encore tokoatra le vazaha satra pietraketraka dia nandaka izy dia nanao ny anao lahy encore izy le ry dakany le vazaha fa inona le dikany encore izy amisaotra izy le ray ko toa miampy ihany le izy fa misaora ho amin'ny olona rehetra ary zany matoka hoe ho an'ny mpanjaka sy zay rehetra manana fahefana na tianao na tsy tianao mivavah ho azy mangatah ho azy misaora amin'ny zavatra rehetra satria io no mahatonga anao izy hanam-piadanana vaky itsika ny andinin'ny faharoa ahoana hozy izy ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba iainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra amin'ny fahamaontenina rehetra tsy maintsy mivavaka ho an'izay rehetra mitondra sy mitarika ianao na dia tsy tianao ara ny fomba fitondrana na dia tsy azonao izy satria izay no mahatonga azy hahay manao zavatra tsara noho ianao mivavaka ho azy izay no mahatonga an'Andriamanitra tsy mandefa loza amin'ny toerana anankiray noho ianao mivavaka ho amin'ny olona rehetra ka raha vao tsy mivavaka ho an'ny olona rehetra ianao dia tsy haina miadana tsy mandry fahizay ary tsy misy olona matahotra an'Andriamanitra vao maika tsy hatahotra an'Andriamanitra izy raha tsy entinao mivavaka ko vao maika tsy hatahotra an'Andriamanitra izy satria tsy hoentinao mivavaka ile olona mampahory ianao fa raha hoentinao mivavaka io mitombo tsikelikely ny fahatahorana an'Andriamanitra ary zay le risahana eto ampiasaina ny herin'ny vavaka amin'ny olona rehetra vitsy loatra ny olona mitondram-bavaka afa-tsy ny tokantraminy aminy zay no mahatonga ny firenena sahirana zay mahatonga feny faharatsiana eto sy aroa itsika za rehefa mivavaka dia cercle kely zay mianakavy aminy zanako ny mivady raha mba miditra kely dia miditra tamin'ny chapelle ihany fa tsy zany ho amin'ny olona rehetra ianao efa mivavaka ho an'ny olona tsy fantatrao
any amin'ny vondrona miaramila kristianina ohatra zao ny amin'ny toerana maro le izy fa ny fahitako any 𝗙𝗢𝗠𝗡 Texas dia misy map monde sariny tany zao tontolo zao dia mipetraka eo iny dia misy vavaka ataon'zareo mitohy fa ny firenena rehetra aty ambony tany mandeha toro vavahandry zareo. Tsika moa tokony akatahaka an'izany. Misy olona mivavaka ho anao fa tsy nandehandeha ho azy akory ianao natao batisa natao tamin'izao fa misy olona asa atao mihitsy io. Madagasikara indray amin'izany zao navatarinao nampime tamin'izany hoe mba hainareo moa tamin'le olona le carte io zany tsisy sariny Madagasikara fa fatany mihitsy Madagasikara. Aiza ho any misy an'le Madagasikara zareo zany mieritreritra eo ampovoany Afrika ao le misy Madagasikara. Tsy analagny nosy zany Madagasikara zany tanava ilay toerana misy Madagasikara ara tsy hainy fa izy dia mitondra mbabaka ho an'ny Madagasikara. Nosy zany eo ankavanana kely ambanin'ny Afrika eo dia napetaka ty asina sariny Madagasikara amin'izay ty le sary tamin'zareo zany tsisy Madagasikara dia velon'zareo ampovoany Afrika ao misy. Ao amin'ny eto amintsika ao amin'ny tobony 𝗙𝗡𝗏𝗏 𝗙𝗡𝗏𝗏 zany ambavady mitafo ao misy azy. Fiangonana lisitry ny fiangonana rehetra eto Madagasikara nanandry zareo entin'zareo ambavaka tsirairay. Zany fivavaha amin'ny olona zany. Fa itsika mahantra vavaka ho amin'ny hafa. Le vavaka ho amin'ny hafa misy domo verina mankany aminao satria Andriamanitra izy tia ny olona rehetra mba ho vonjena. Tian'Andriamanitra ho vonjena koa io rangahy masika be. Tian'Andriamanitra ho vonjena koa io mamolava io. Tian'Andriamanitra ho vonjena koa io direkternareo ratsy toetra io mangalatra ny andamin'ny teny. Tian'Andriamanitra ho vonjena io ka tokony vavaka ho azy ianao. Zay ny dikany. Vavaha ho amin'ny olona rehetra hoy Paoly apôstôly. Izaminy tsara kasitrana eo masin'Andriamanitra mpamonjy atsika. Zay tia ny olona rehetra ho vonjena te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra. Zay zany mahatonga antsika mivavaka ho an'ny olona rehetra. Ahatonga ny olona rehetra hanana fahatsaram-panahy rehefa entinao mivavaka izy na dia tsy ho lasa kristiana aminazy izy. Mila mivavaka ho an'ny olona rehetra tsika satria fikasan'Andriamanitra zany. Sitrapon'Andriamanitra ny vavahana amin'ny olona rehetra mba hiverena ny fahamarinana amin'ny olona rehetra. Zay zany zavatra voalohany ampianarin'ny Paoly apôstôly hoe rehefa mamerina amin'ny fahamarinana Andriamanitra tiany hoentina amin'ny olona rehetra mankana amin'ny famonjena ka anjarantsika mivavaka ho amin'ny olona rehetra. Zay natao hoe fanjakam-pisorona. Izay ny ampianarina amin'ny dekôna tamin'ny fifanam'ny dekôna hoe itsika rehetra mivavaka ho amin'ny tenantsika sy amin'ny olona rehetra satria samy mpisorona avokoa. Ny zavatra faharoa ampianarin'ny Paoly apôstôly atsika koa dia ny olona rehetra tiany ho tonga amin'ny fahalalana marina. Ny olona rehetra tiany ho vonjena, ny olona rehetra tiany ho tonga amin'ny fahalalana marina. Andriamanitra mitondra ny olona rehetra amin'ny fahalalana marina. Fahalalana tahaka nahoana moa ny ampianariny atsika. Ndesika afantsika indray le Timothée 2:2 teo. Ny andininy 5 sy ny 9 vakitsika. Atombokontsika amin'ny 4 hatramin'ny 9 vakitsika aminaran'ny tompo. Zay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra dia zavatra fotory amin'izao andro. Ny marina amin'ny Andriamanitra dia miainga amin'ny hoe iray ihany Andriamanitra zay mampiray antsika rehetra, miasa amintsika rehetra, manome antsika ny zavatra rehetra dia Andriamanitra iray ihany. Eny fiainga. Zay ny tena marina. Ny marina voalohany dia Andriamanitra dia iray ihany. Ary raha vao tsy iray Andriamanitra dia tokony mampiray ny mpivady izy, mampiray ny ankonana izy, mampiray ny firenena izy, mampiray ny kristianina izy. Zay le fahama iray Andriamanitra. Ka tokony iray koa izay rehetra mivavaka aminy, izy rehetra zanany. Zay le Andriamanitra zay. Iray koa ny mpanalalana, ny médiateur, ny mpampifandray, ny mpanelanelana. Zay ny dikany hoe mpanalalana amin'ny olona sy Andriamanitra. I Jesosy io.
satria mahatonga an'io Andriamanitra dia manana maha-izy azy anankiroa na natiora anankiroa, sady olombelona feno izy no inona koa Andriamanitra feno. Ka rehefa mankao amin'ny Andriamanitra izy dia Andriamanitra izy, zay mahafany Jesosy. Rehefa mankaty amin'ny olombelona izy dia olombelona izy. Zay mahatonga azy afaka mivezivezy mankao amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Zay mahatonga ny asan'i Jesosy tsy voasolon'olombelona. Satria pastera tsy Andriamanitra, mivavaka ho anao izy, fa izy tsy Andriamanitra, tsy mahasolo toeran'i Jesosy izy. Satria tsy afaka mitsofoka mankao amin'ny Andriamanitra izy, fa Jesosy no afaka mitsofoka mankao, satria Jesosy dia Andriamanitra koa. Tahaka izany koa ny raha amin'ny Jesosy. Ny raha amin'ny Jesosy zany tsy azo soloina raha anondry tahaka tamin'ny Israely manao fanatitra. Na dia zanak'ory tsy misy kilema ary io, tsy azo soloina raha ny Mosesy, na dia marina raha i Mosesy. Satria mampiavaka ny raha amin'ny Jesosy, raha tena mampiavana satria raha ny Andriamanitra sady raha n'olombelona io. Zay ny mahafa, tsy misy mahasolo ny raha amin'ny Jesosy. Satria sady Andriamanitra izy n'olombelona. Zay atao hoe marina, mila mahalala tsara marina, inona moa ny tena anjara toeran'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Zay no mahatonga azy nanolotra amin'ny tenany ho avitra ho izy amin'ny andininy fahaenina, hisolo ny olona rehetra. Andriamanitra, i Jesosy zany rehefa mankaty amintsika dia misolo an'Andriamanitra. Zay nahita ny ray ho izy dia nahita. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Tsy misy olona mankana amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Rehefa mankana amin'ny Andriamanitra izy dia misolo tena antsika rehetra. Zay le marina eto mba ho tonga amin'ny fahalalana marina. Itsika io tsisy mendrika na iray aza. Raha Andriamanitra mijoro hoe maty avokoa isika. Fa rehefa mijery antsika Andriamanitra tsy isika no hitany fa iza? I Jesosy, zay tadidio zay. I Jesosy no hitany. Ary zay ny mazava-dehibe fananana an'le marina. I Jesosy amin'ny teny hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa mijery antsika Andriamanitra, tsy tsika le mpanota, tsy tsika zay feno fahotana no hitany fa Jesosy zanany no hitany. Ary zay mahatonga ny Paoly miteny hoe tsy za intsony ny velona fa Kristy. Fa raha itsika no hitan'Andriamanitra, maty isika satria mpanota. Fa i Jesosy no hitany. Izay no mahatonga azy misolo ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Zay mazava-dehibe ny mpanalalina dia Jesosy. Izy ihany no mahafaka misolo ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Ary zay no mazava-dehibe ny mivavaka amin'ny Jesosy. Ary zany mahatonga amin'ny Paoly apôstôly, za amin'ny tena toriana, za amin'ny tena fahamarinana, nankoatran'izay zavatra fanampiny. Tsy anara-piangonana na fomba-piangonana mitoriana, fa Jesosy mpanalalana. Ny ankoatran'izay zavatra fanampiny. Ary zany tsy andaniny andro miadevitra amin'ny zavatra tsisy dikany hoe momba ny rano na nitaka an'izany, na anara-piangonana anaran-javatra. Vao nanitsy ny chapelle militaire tany Vato tamin'ny heriny ary niteny mafy mihitsy. Satria sapaty koa le fotoana tany. Nisy mpiandraikitra niteny hoe raha atao sapaty zay hiala. Ny anaran'io. Anaran-javatra ve ny alanao fiangonana? Mialao Tsy tambatambazina koa ianao hivavaka. Tsy tambatambazina koa ianao raha andeha nan-danitra. Anarana. Misy olona zany mandany andro miadevitra amin'ny zavatra tsisy dikany. Fa tsy amonjena ny fanahiny. Fa nga rehefa niova hoe sapatizy tsisy tsony ny lovitao. Misy sa tsisy? Tsisy tsony ny vonikely, tsisy tsony ny elesy. Anarana. Fa nga rehefa tsy hoe steke tsisy vavaka tsony ao, tsisy fianarakira. Misy sa tsisy? Anarana ny adiny sasany hevitra, fa tsy ny famonjena ny fanahiny. Ary zay le hoe mba hatonga amin'ny olona rehetra amin'ny fahalalana ny marina hoe Andriamanitra. Ny marina dia Jesosy Kristy. Ny ova ve le Jesosy Kristy nitondron'ny olona. Dia avy koa ny mpiandry sasany rehefa atao hoe Jesosy tsy mivoaka ny demonia. Dia manahirina amin'ny olona indraindray. Dia nisy anankiray zany
sendra mba nisy jiosy moa no teo tadi fa eto Madagasikara misy jiosy a ozy le jiosy nomeziny inareo la niandro am'izay Jesosy zany izy Jesosy zany izy anarany mpiandry ombonay any Jerosalema ary mariny zany satria anarana tahaka ny anarana rehetra zany gardienne Jesosy ny anarany any Jerosalema ozy izy ary mariny zany satria Jesosy zany na Jesosy dia anarana jiosy mandrika kehitriny bobaka be anao raha miara-mianatra amin'ny jiosy amin'ny Jerosalema na Frantsa dia misy olona manana anarana hoe Jesosy Simona anaran'ny zareo zany dia la ny andro miadevitra amin'izany koa ny sasany ny tena jerena na Jesosy ny tenenao Jesosy inona ao am-ponao ao le misy sary ao am-ponao inona rehefa manonona an'io anao fa raha Jesosy zany amin'ny aran'ny jiosy bobaka be ny olona manana anarana zany Jesosy zany any amin'ndrareo satria anarana tsotra tahaka ny hoe raha koto mamonjy zany firy manana an'izany zavatra anarana tsotra zany fa ny finoanao ao am-ponao zava-dehibe inona anao am-ponao rehefa manona anarana hoe Jehovah anao na Jesosy na tompo na ny zanak'olona tahaka an'izany le ao am-ponao ao ny zava-dehibe ary zany hoe fahalalana marina zay no natonga anao apôstôly mpitory mpampianatra amin'ny olona rehetra milaza ny marina fa tsy mandainga ho Paul ny fahalalana marina nomen'ny olona fa tsy ny raviraviny zavatra zay andaniana andro ankehitriny ary zay no tenenin' Jesosy Kristy ato amin'ny Jaona 7 terentsika ny Jaona 7 ny andininy 7:40 hatramin'ny 9:40 Jaona 7 andininy 7:40 hatramin'ny 9:40 vakitsika ary efa nisasika ny firavoravoana dia niakatra tao amin'nkianjon'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia gaga ny jiosy ka na hoe ahoana na izy an'ity soratra nefa tsy mba nianatra izy dia namaly Jesosy ka na hoe tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka nampianatra i Jesosy amin'ny toerana fampianaran'i Jesosy io a ny raby sy ny fariseo ihany mampianatra eo ankianjan'ny tempoly io zany hoe olona certifié amin'ilay zavatra raha amintsika kehitriny zany a manana lisansa na tsy haiko maîtrise master en théologie dia le olona tsy le fampianarana no eritreretiny fa hoe taizy le riny nianatra azonareo be le izy ary zay le mevandoha tsy le zavatra marina ve le zavatra niraisin'ny olona masohanao ve mampiakatra anao nandanitra ve le zavatra toriny fa tsy hoe taizy le riny nianatra tamin'izany fotoana manko ny tsy mamarina ny koa ny manam-pahaizana tamin'izany fotoana zany a tsy voatery nianatra ary fantatsika tsara zany Sokraty taonjato faefatra talohan'i Jesoy Kristy Sokraty ne tsy mahay mamaky tezy sy manoratra fa Sokraty zany mbola resahana foana amin'ny filôzofia ireo Arsimède sy namany zany lake nianatra fa zareo lasa foana reny olona surdoué reny matetiky ne tsy mahay nampianarana jere tsara ny tantarany reny rehefa mba migoogle nareo zay koa zany mahadiso azy hoe mahay mampianatra le olona azonao tsara ve ny fampianarana izy nampianatra an'le ty la ny andro amin'izany toy Jesosy fampianarako ne tsy anahy nisy nanome dia niraika avy anan-danitra nanome an'io nisy olona koa nanao conférence zany dia ozy izy ave hoe tsara le conférence pasteur tena hitana andalina ianao fa ny olana mijanona eto taminarivo ihany fa tokony entinao ambanivohitra be ihany koa hoy izy azafady ramose iza nilaza taminao fa mila conférence anao ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra vao inona ny Jesosy hoana namalitsika an'izany iza ny milaza fa mila conférence any ambanivohitra be an-tsapolisy any a vao iaina soratra masina izy mila sa tsy mila tsy mila an'izany izy ary izy ny milaza taminao fa ianao manam-pahaizana mahay soratra masina io a mahay miaina ny soratra masina mihoatra le olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra samihafa manko ny mahay soratra masina sy ny miaina ny soratra masina samihafa ireo ary mety tsy miaraka
mety tsy miaraka ka le olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra io mahay mianina lavitra ny soratra masina noho ianao ny anitra anio satria avy amin'ny Andriamanitra io zay le hoe fahamarinana tonga na marina izy ny fitondran-tenany io resiny anao zay ny anitra psykôlôjia na psychanalyse mahay ny behaviorisme sy ny sisa resin'le olona tsotra ianao amin'ny fitondran-tena satria mijanona ho fahalalana tsy le marina ny marina resahana eto zany Jesosy Kristy ao anatinao zany mahatonga ny Zefania miteny hoe asaovy mibebaka daholo ny olona rehetra fa tsy ny ampahampahany ihany dia ny mbola tsy tezitr'Andriamanitra ozy izy ianao rehetra rehetra ozy firenena tsy manan-kenatra io satria tian'Andriamanitra ho vonjena daholo isika dia ny mbola tsy mirehitra ny fahatezerany mitadiavan'i Jehovah nareo mpandefitra rehetra tadiavo ny fahamarinana tadiavo ny fandeferana sao dia mba voasitrika ianareo tsy ho tratry ny fahatezerana dia ny mbola tsy tezitr'Andriamanitra ka mampianatra amin'ny Timoty Paul mampianatra antsika hoe rehefa mba mivavaka mba ataovy matakitra lavitra hatramin'ny olona mangalatra eo aminao reo manipy zavatra ao tokonanao manahirana anao ny ataona amin'ny zanakao sy ny sisa ho amin'ny olona rehetra ny fivavahana fifonana fisaorana amin'izay ianao miadana tsara ozy izy misy domoverina mankany aminao satria tian'Andriamanitra hovonjena avokoa ny olona rehetra ka mila entina mbavaka ny olona rehetra ary ny faharoa tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahalalana ny olona rehetra ampianarina ny marina ny olona rehetra ny marina i Jesosy Kristy le marina izay ny marina voalohany indrindra izay vao ny marina fanampiny rehetra zay relatif afaka miova amin'ny toerana sy ny fotoana fa ny marina tsy miova dia Jesosy Kristy le tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay miainga amin'io marina voalohany io vérité première raha miainga amin'io ianao tsy very mandeha marina sasany rehetra manodidina anao miaingalo amin'ny marina araka ny Jesosy Kristy raha miaingo amin'io ianao tsy very mandeha satria ny fahamarinana samy hafa rehetra manko relatif zay miova arakaraka ny toerana sy ny fotoana ny fahamarinana tsy mitovy ny marina atsy sy ny marina roa fa le marina imborana iengana ma tsy very mandeha dia Jesosy Kristy zay ny tiany Paul apetraka hoe iray Andriamanitra iray ny mpanalalina Jesosy Kristy zay olona kaoka isika hivavaka ao amin'ny olona rehetra satria tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra kaoka isika hizara fahalalana amin'ny olona rehetra izarany Jesosy Kristy ilay marina satria tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahalalana ilay marina ny olona rehetra ary adidiny fiangonana izany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Avana malala rehetra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsapa isika fa tsy tanteraka satria tsy mba nakatoa izany tenin'Andriamanitra izany andeha isika hivavaka hifony ao anatrehan'Andriamanitra ny amin'izany tsy fahatanterantsika izany hivavaka isika Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino misaotra mankasitraka anao zahay fa tsapanay tokoa ny fitiavanao izay hitarianao anay isanandro isanandro ho ahatonga anay ho mpakatony teninao Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny sitraponao izay nanambaranao fa tianao vonjena avokoa ny olombelona rehetra ka dia tarianao zahay tao aminao zahay amin'ny alalan'ny teninao mba hivavaka ho an'ny olona rehetra manoloana ireny nefa Andriamanitra dia mifona aminao zahay satria teo amin'ny fiainanay dia tsy mba natsiaro ny vavaka ho an'ny hafa zahay eny na ny vavaka ho anay aza indraindray tsy vitanay mivavaka ho anay sy ny ankonanay tsy nataonay akory dia mifona aminao izay Andriamanitra mamelany elokay mamindra fo aminay dia ifonanay aminao Andriamanitra ny amin'ny tsy nahefanay izany teninao izany
fa mbola nanambara taminay koa ianao fa tianao vonjena ny olombelona rehetra ary tianao ihany koa ho tonga amin'ny fahamarinana, tonga ho amin'ny fahalalana ny marina, dia ianao Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy sady efa tianay. Dia mifona aminao zay Andriamanitro fa mandrakarivo zay dia variana miady hevitra amin'ny zavatra tsy mahasoa, variana miemotra fotsiny sy sosotra ny amin'ny zavatra zay tsy mitondra ho amin'ny famonjena akory, variana amin'ny ady hevitra sy ny zava-poana zahay, fa ny fahamarinana, ny fahalalana ny fahamarinana sy ny marina dia ianao Jesosy Kristy dia ataonay tsinotsinona izany. Mifona aminao zay Andriamanitro, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Eto zay Andriamanitra dia mitalao aminao, mba diovy zahay ho hafa keliko eo anatrehanao. Teo amin'ny fiainana teo tokoa, sady tsy nivavaka ho an'ny hafa zahay, tsy nivavaka ho an'ny tenanay, ary dia tosakananay ny lalana hiditra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa zahay koa tsy miditra. Dia mifona aminao zay Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay fa mavesatra izany fahotana izany. Eto koa zay Andriamanitra dia mifona aminao na amin'ireo fahotana maro vitanay teo anatrehanao, na tamin'ny fiteny izany, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny natao rehetra, tamin'ny nale, tamin'izay nojereny maso tsy araka ny sitraponao. Dia mamindra fo aminay Tompo, mamelany elokay, ary indreto ary izahay mitalao eto apototry ny hazo fijalinao, mivavaka manginy eto anatrehanao, mitondra ny fahatosonay mba ho diovinao sy ho fafanao, ko mba eno ny vavakay mitalao aminao. Andriamanitra rainay eo, ny fitiavanao ane no hijerenao anay, ry fanahy masinao, ny afinao ane hanadiovanao anay, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, ny ranao zay fa latsaka teo ambony hazo fijaliana, izany no hanadio anay ho afaka ny amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanandratanay ny vavakay. Amen. Horaintsika ny hira izay voalahatra 700, andininy voalohany sy ny faharoa. Riavana malala rehetra ny Tompo, ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, mamindra fosy mamela heloko isanandro isanandro izy, ko mitsangana ary handray ny teny famelan-keloka izay omeny ho antsika. Hoy ny Tompo amintsika, anaka
voavela ny eloko ao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany fitiavan'Andriamanitra izany, dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa voavela sy voafafa avokoa ny eloka ireo rehetra noho ny anarany masina, ko midera misaorany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Isika riavana iombona amin'izao vavaka fangatahana izany, aoka hivavaka isika. Andriamanitra ray ny famindrapo, Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao. Isaoranay indrindra ianao Andriamanitra fa nanafatra anay indray tamin'ity androany ity, mba tonga anay hivavaka ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao koa fa nampatsiahy anay ianao fa tianao hovonjena ny olombelona rehetra, isan'izany zahay izay miantso ny anaranao izao. Isaoranay ianao Andriamanitro fa tianao ihany koa ny olona rehetra mba ho tonga ho amin'ny fahalalana ny marina, dia ianao Jesosy Kristy ilay efa namonjy anay ary nanome fiainana ho anay. Kehitriny ary izay dia mivavaka aminao ho anay tsirairay avy ireto aloha, izay efa eo ambany fahasoavanao sy efa nantsonao no tao aminao, ary dia voataona ka indreto tafavory eto amin'izao tranonao izao. Andriamanitra, mivavaka aminao zahay ny tsirairay avy anie izay nandresy ny amin'ny teninao teo, mba handatsaka izany teny izany eo am-pony, fa tsy handalo fotsiny ihany ny teninao ka ho adino rehefa miala eto. Mba tena ho tonga fiainana Tompo ny teny izay nambaranao taminay tsirairay avy. Ary dia mangataka aminao koa izay Andriamanitra mba iorona ny finoanay, ary na manao ahoana ny rivotra mifofo te handavo anay amin'ny fanarahananao Andriamanitra, na manao ahoana zavatra manozongozona ny finoanay te hampihemotra anay, dia mino sy matoky izay Andriamanitra fa ianao no mitazona anay, ka dia hijoro mandrakariva izay ho voninay trao Andriamanitra. Dia mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto, fantatrao ny sambatan'olona, hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra, dia fantatro tsisy miafina aminao ireny, samy ho feno fahasoavanao anie, ary samy
aneonao ny fahasoavanao sy ny voninay tao ny fiainany tsirairay avy, ny asa mandrara ny fivelomana izay efa nampiandreketinao ny tsirairay avy fantatrao zany, ianao Andriamanitra nampy azy ireo, ampahery azy ireo ao anatin'izany rehetra izany. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitra mba atonga anay tsirairay avy hifikitra aminao Jesosy Kristy ilay hany marina, ilay fahamarinana voalohany, tsy misy mahasolo. Mangataka aminao izay Tompo mba tena atonga na hifikitra aminao izay antoky ny famonjenay, antoky ny fiainanay, na ny eto na ny ho avy izany. Mba hifikitra aminao zahay, tsy hiala aminao izay Jesosy Tompo, satria anao ilay fahamarinana tapotroatra. Vavaka aminao ary izay ankehitriny Tompo, ho an'ny olombelona rehetra, eny na ny fantatray na ny tsy fantatray, dia mivavaka aminao izay Tompo, eny na ny mino anao na ny tsy mino anao, mangataka aminao zahay ho an'izy ireny tsirairay avy Andriamanitro, mba hamindra foy anao amela heloka, mba tonga azy ireny hanana fahatsaram-panahy, hanana fahatsaran-toetra, ka dia mba hiadana ny fiarahamonina sy ny fiarahambelona eto amin'ny tany sy ny firenena misy anay eny, tsy eto ihany aza fa manerana izao tontolo izao, dia mivavaka aminao izay Andriamanitro, hiasa ianao satria raha miasa ianao tsy mba misy mahasakana. Mivavaka aminao izay Tompony mba amindranao fo ny tsirairay avy, mivavaka aminao izay ho an'ny firenetsamihafa manerana izao tontolo izao, ao Tompony ho anjakan'ny ady miaina ao anatin'ny tebiteby lava ny orooro isan'andro, ao no any amin'ny firenena izay anjakan'ny loza voajanahary samihafa izay miteraka fahoriana ho an'ny olona. Mivavaka izay Andriamanitro, mba manginao azy ireny, mba tonga azy hanana fahatonina, hanana fiadanana eo anatrehanao Andriamanitra, ilay Tompo tianay sy mahay ny zavatra rehetra. Mivavaka aminao izay Andriamanitro ho an'ny tsirairay avy na ny tonga eto na ny tsy tonga, samy fantatrao ny faniriana ao anatin'izy ireny ho tanterahinao izany, araka ny haben'indra fo sy ny fitiavanao. Dia mino sy matoky izay Andriamanitro, renao ny fivavakay, foy ihany ny fisainanay, tsy ary voatanisanay Andriamanitro ny zavatra tianay hoentiny eo anatrehanao, kanefa mino matoky zahay, hainao ny zavatra rehetra, fantatrao ny zavatra rehetra, fantatrao ihany koa ny olombelona rehetra, naiza misy azy, na iza izy hoentinay tao anatrehanao, mba ho anehoanao ny voninahitrao. Ary mino zahay fa hovalianao vavaka, satria Andriamanitra miaino ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anandratanay ny vavaka toy izany. Amen. Andresika ry havana hanambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka ny fanekem-pinoana larana fahaefatra no iombonantsika entsika manamafy izany finoantsika izany, manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe, sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Miazakazaka ny vanim-potoanany fiangonana amin'ny heriny, dia inona moa ny amin'ny heriny? Aladiny sapandrofy idirina amin'ny herinandro masina. Misy ny fanaisana ny fanasan'ny Tompo a, misesisesy nefatra anatin'izany, anomampanahy amin'izany isika mpanay fanasan'ny Tompo rehetra sy ny olona rehetrarehetra hoe atokana ho anatin'izany fotoana izany. Enina amin'ny 200 andininy voalohany mitovy feo amin'ny 500. Enina amin'ny 500 mitovy feo amin'ny 500 andininy voalohany hitsangana ny mpanay fanasan'ny Tompo rehetra sy mieritreritra ny ho atokana amin'izany.
Matio toko fahafito andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Matio toko fahafito andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Vakitsika rehetra aminaran'ny Tompo ko amin'izany nazoviny mandre izany teniko izany ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy mantsaina izy izay nanorina ny traminy teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka misy rika be sady ny fofofony rivotra kanefa izany trano izany kanefa tsy nianjery izy anjeriny izany rehetra mandre izany teniko izany kanefa tsy nankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy nanorina ny traminy teo ambony vatolampy. Mahatsika nanorana ka misy rika be mianjery izy aloza ny fianjerany. Amen. Ipetraka isika. Eo andin-tsoratra masinareo natao hoe parabole de deux maisons na fanoharana ny amin'ny trano roa. Izy zany misy amin'ny Matio, misy amin'ny Lioka. Ny Lioka toko fahenina andininy fahenina amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo no ahitana azy. Fanoharana ny amin'ny trano roa. Ny endrik'io ny structure littéraire izy nareo pahay ny fiteniny ahiteny dia manana endrika kiasma zany na ki na x zany. Mifanapaka zany le tantara. Olona roa, trano roa ny resaha. Ny olona roa ny ray endry, ny ray adala. Trano roa ny ray ny orona ambony vatolampy, ny ray ny orona tambony fasika. Fatatsika le tantara. Fa zavatra telo ny singa amintsika hoe ny voalohany dia hoe misy ny fitsapana. Jereo izy io rehefa anatrany da azonao atao tableau anankiroa hoe inona le ray dia inona anankiray dia misy zavatra mirazotra be dia be. Misy zavatra mirazotra ao misy natao hoe mirazotra miratodika na parallélisme synonymique. Misy ao mirazotra mifototodika na parallélisme antitétique. Misy zavatra tena mitovy, le fitsapahana mitovy. Jerengeny amin'ny fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahafito amby roapolo. Ahoana hozy izy misy teny mitovy ao manao hoe ary latsaka ny kanisy sady tanareo zany ka namily. Io zany mitovy ile hoe misy ny fitsapana. I Jesosy rehefa nampianatra dia tsy nampianatra zavatra misidina na nataonareo utopika, fa izy nampianatra zavatra azo iainana na le ataonareo hoe réaliste. I Jesosy tsy miteny hoe rehefa miaraka aminareo dia misosa milamina ny fiainana, tsy mikototona, tsisy loza mihitsy, fa dia misosa foana. Misy ranonorana, misy rivotra, misy rika. Le trano anankiroa io na le trano ambony fasika na ambony vatolampy samy tratry ny loza. Dikan'izany nizy ianao mandalo fitsapana. Tsy niteny mihitsy Jesosy jeja olona ataony Jesosy taiza moa nisy ny Jesosy tamin'ilay nisy tafio-drivotra tanaty sambokely. Taiza nisy an'i Jesosy tao anatiny ange izy, fa nikorotana amin'ny toetrano sy ny sisa. Tsy milaza izy hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy na manana Jesosy dia milamina ny fiainanao. Raha vao milamina be io jere fa sao tsy ao tsony Jesosy rehefa nifindra sambo hafa izy. Zay aloha zany zavatra voalohany hoe misy ny fitsapana. Ny zavatra faharoa zany maninona moa adala ny ray endry resaka fototra. Ny ray tambony vatolampy, ny ray tambony fasika. Ny fototra zany no maizy azy ny trano. Fa ny rika tsy maintsy misy ny ranonorana. Fa tsara fototra sa tsara fototra, ampy bazy sa tsy ampy bazy. Ny fototra, inavy ny fototra anananao, ananan'ny zanakao, fa ho avy ny andro hitsingevana io. Rehefa tsisy fototra ao mitsingevana. Io zany zava-dehibe anankiray zany mila tsara fototra.
amin'ny zavatra rehetra ataonao na kely na lehibe jereo tsara olo ny fototra sao tsisy ny fototra zay le hoe misy ny fitsapana ka mila tsara fototra ianao mila tsara fototra na fanambadiana na ina na fianarana iny mipetraka amin'inona le fototra ny fanantenanao mipetraka amin'inona ny fototra ny fitiavanao mipetraka amin'inona ny fototra izay rehetra ataonao jereo ny fototra fa zay nafantarina hoe manan-tsaina ianao ka endry na adaly ianao ny zavatra fahatelo dia efa nitenin'i Jesosy nazovona androvo mandre zany ny teniko zany ka misy toyny maninona mankatoa azy averiny koa amin'ny 19 hoe fa zay rehetra mandre ny teniko nefa tsy mankatoa azy ny fankatoavana zany manaraka mankatoa ny temin'ny tompo ve ianao na tsy azonao ary na tsy mifanaraka amin'ny eritreretinao io mankatoa ve ianao zay zany le zavatra ao anatin'ny parabole de 2 maisons io hoe misy ny fitsapana ka mila tsara fototra ianao dia ve mila maninona mila mankatoa ianao averintsika aloha izy teo ahoanao sisy koa moa izy teo izy ny sasany fa tsy tsaroana tsony misy ny inona ny fitsapana ka mila tsara fototra ianao dia mila mankatoa ianao averintsika zay isa 2 telo misy ny fitsapana ka mila tsara fototra ianao mila mankatoa ianao hivavaka isika misaotranao zay tompo fa mampianatra anay ianao tsy hivavabavapony fa hijery ny fototry ny finoanay fototra iorenany tokantranonay fototra iorenany fitiavanay fototra iorenany fanantenanay ny firenenay satria misy ny fitsapana naizanay izy na manana mahantra na endry na tsy endry tsy maintsy mandalo fitsapana mila tsara fototra izahay ianao Kristiny vaty fehizory tianay ho fototra anatinay mila mankatoa koa satria betsika ny miaino fa mpiaino manadio ihany miditra amin'ny sosiny ilany mivoaka amin'ny andaminy mampianara ny ankatoa tahaka ny fankatoavanao ny rainao ka mba hiteny koa izay ao ka tsy ny sitraponay no atao fa ny anao mampianara anay mba ho mpakatoa ho anao Kristy no mampanahy ny mpanayvana samy tompo rehetra sy izay ho atokana ampafantaro azy fa mandalo fitsapana koa izy amin'ny mampandray azy firifiry nefa nandalo zamy tamin'ny mpandray ary reo vaovao dia hisedra izy amin'ny sahady fa tsy maintsy misy ny fitsapana nefa eo ianao Jesosy fototra eo ianao ampianatra nay ny fankatoavana ary fanamasina ao zay misedra no jandrany rehetra mahatoky izay fa amin'izao pasika izao isy toetra vaovao fanahy vaovao saina vaovao ambolenao aminay tsirairay avy misaotra tompo amen misy ireo avatsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa vala mefapolo amin'ny roanjato ny 9 voalohany sy ny faharoa dia hitsangana malona ny alitara masina izy ireo ampifaliana ry havana ndraisantsika reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa venotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao hoy ny tompo
efa nomena ny fahefana rehetra nandany izay ty an-tany komandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy-masina sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo ary ilo zany momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao ary oriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny tanànaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny tanànako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany miteny tompo izany ry havana dia mangataka anareo hitodika avatrana amin'ny fiangonana hamaky ny fanekenareo. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijo ny amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombona amin'ny fahalalana izao fahasavan-dehibe raisin'Andriamanitra izao. Sy anekeny amin'ny Jesosy ho tompo mba ahazoany hery andavany asan'ny Satana. Monina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, hampiditra azy ho mpianatra sekoly izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, omen'Andriamanitra anareo izany herin'izany ahatanterahanareo izany fanekena izany. Enina amby efapolo amby roanjato andininy faharoa sy ny fahatelo angataka ny fanahy masina isika ka andeha hitsangana. Aoka hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentany batisa, koa mitalao aminao izay Andriamanitra rainay io, manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina ny mehery ny asa izay tanterahinay tao mpanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza izay atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampita fio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao koa izay ry Tompo Andriamanitra io. Fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonaina aminao Jesosy Kristy ny zanany, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia mba hitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra. Apio ny ray aman-dreny, apio ihany koa ny mpiantoka, mba azony manatanteraka ny fanekena izay vao nataony teo anatrehanao,
mba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny, ary indrindra ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana ho amin'ny fitezahana ity zaza ity. Angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Rabenoro ny atsarana Mikaela Tsiresy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny tompo anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, ento zao zaho zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fanampin'ny fahatelo no itiratsika ny tompo Jesosy vaty fehizoro. Tombony aminareo rehetra ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tozo indray vaovao ray izao maraina izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ampatsiahivina ny fiangonana, ny sampana rehetra, ny fikambanana rehetra fa manomboka amin'ny alahady heriny anio ny herinandro masina. Efa afaka raisina amin'ny biraon'ny mpitandrina ny fandarana mahakasika izany. Andray fitenenana ny avy ao amin'ny komite fankalazana ny jobily fa 10 taona ny sampana sekolelady ao aorian'izao vaovao izao. Avy amin'ny sampana sekolelady, mivory ny komite sampana sekolelady ao aorian'ny fanompom-pivavahana. Miverina ny razana tanketsa rehetra raha hariva amin'ny rora sasany. Répétition générale amin'ny alarobia 7 Martsa manomboka amin'ny 2 ora. Manentana antsika rehetra ihany koa ny sampana sekolelady handray anjara amin'ny opération sosisy izay zaraina izy io amin'ny sabotsy 7 Aprily.
amin'ny alahady herin'ny anio fanomboana ny herinandro masina manomboka amin'ny efatrora sampana sekolelady no mitarika izany manao tenue ny ankizy sy ny mpampianatra ny ankizy manao ambonin'ny fotsy matroka ambany toy izany ihany koa ny mpampianatra polo fotsy matroka ambany efa ao amin'ny peta-drindrina ny tatitra momba valompy fankalazana amin'ny fahempolo taona ny sampana sekolelady ny valompy ihany koa dia mbola afaka verina ao anatin'ny urne eny amin'ny varavarana fidirana na arotsaka any amin'ny rakitra avy amin'ny sampana fifoazana anio aorian'ny asa sy famparezana no atao ny fifidianana izay ho filoha mpitarika ny sampana fifoazana koa iangaviana hijanona zanaky ny fifoazana rehetra mijanona ihany koa ny 3F aorian'ny fotoam-pifoazana ny alarobia 7 martsa hanao ny répétition générale avy amin'ny sampana VFL anatanteraka fivoriana iarahana amin'ny solotena amin'ny branche fiangonana isika VFL rehefa mirava ary hanolotra ny anaran'ny filohan'ny sampana avy amin'ny sampana dorkasy isaky ny alady fahefatra dia misy ny fampianarana izay ataon'ny sampana dorkasy androny ariva amin'ny rora sasany dia asaina isika fiangonana sampana rehetra anatrika ny fampianarana izay mitondra ny loha hevitra hoe ny fitaizana ny tanora amin'izao vaninandro izao ny alady 2 aprily izao kosa no ankalazana ny aladiny dorkasy eo anivon'ny FJKM anao etsika vokatra confiture sy varotra fampiratiana ny sampana dorkasy amin'izany koa manasa antsika rehetra andray anjara izay te andray anjara ihany koa amin'ny varotra fampiratiana dia afaka manantona ny sampana dorkasy fararakitra voaray fararakitra ho an'ny fiangonana chapelle militaire Paibe avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy Ravonimboangy Eliane fararakitra ihany koa avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy Andriantsoa Gina dia toy izay indray vaovao voaray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izahay ato amin'ny braony fankalazana amin'ny fahempolo taona ny sekolelady sy ny komity rehetra ary ny sekolelady dia mitondra ny teny fisaorana ho antsika rehetra izay tontona fotsy na andro na masaka ny amin'ny fahavitana somatsara ny fanokafana ny taonjobily izay natao ny 12 martsa 2024 sy 2 arivo eto izay dia anamianareo ny tatitra fohy arabola ny zavatra izay etsika rehetra natao tamin'iny andro 12 marsa iny ka toy izao ilay izy raha fitinina ny vola miditra dia nahatratra 4,111,500 ariary ny volan'ny voaka kosa satria tsika nandray ny vahiny manakaja ary nisy ny décoration isan-karazana dia nahatratra 1,80,000 ariary raha natao ny fifanalana ao amin'ireo vola miditra sy ny vola mivoaka dia nanome fidiram-bola 3,31,500 ariary izay zany no vola azo nety ary ao anatin'io dia io zany no atao hoe fond de départ ho an'ny komity ny fankalazana noho izany ry havana dia mbola maro dia maro ny tanjona ao anatiny ary betsaka ny hetsika tokony atao izao zay dia misaotra anareo sahady ny mbola fanomezan-tanana ary ny fitondranam-bavaka ihany koa anay fa ny efatrano tsy vitany irery koa dia manentana antsika hatrany
fa mbola maro ny ezaka tokony atao ny amin'izany. Manarak'izay araka ny efa voalaza teo misy ny eta zany affiché foana ery amin'ny fafany ery arina amin'ireny zavatra fandraisana anjara izay nataontsika ireny. Iangaviantsika mba hijery an'izy ireny ihany satria mety misy ihany ny fahadisoana eo amin'ny eta izay nataonay dia raha sanatria misy zavatra izay iangaviantsika tsy salasala manantona ny tompona andraikitra ao amin'ny komity mba hisin'ny mangarahara. Dia mbola mitohy hatrany koa ny fandraisana ny valopy tsy mijanona tamin'ny 20 Martsa ihany koa izy iny fa mandritra ny taom-pankalazana dia mbola mandray n'izay valopy izay foana ho antsika izay hitanimpoa mba andrayan'ny anjara amin'ny fankalazana ary ny fifanomezan-tanana ho an'ny komite sekoly alahady. Dia isaoranay sahady ny izay rehetra fanomezan-tanana avy aminareo dia ny fiatanan'ny tompo ho antsika mandrakarifa. Misaotra zareo amin'ny komity ny fahenimpolo taona isika ampatsahivina itsika sampana sy fikambanana izay nampitady vola fiangonana dia manao tatitra itsy. Mbola misy sampana tsy manao foana le izy nanao galana nanao inona tsy mbola tonga teo. Ny any mpanazava zao andrasina tsy hoe le fanampanantena tao izy le paky raha tsy diso ahako fa ilainy reny ampahafantarina ny fiangonana hoe ahotrina ny azonao satria ny fiangonana nanoana tamin'io santionany fotsiny zany fa mbola maro sampana tsy manao tatitra zany raha vao nampitady vola fiangonana. Ny manarak'izay miroso amin'ny fanandrinan'ny filohan'ny sampana tsika rehefa voatendry ny birao ny filohan'ny sampana dia miomana avatrany izy ampifidy ny birao ambiny rehetra. Tsy maintsy misy birao ny fiangonana manatrika zany ny fifidianana rehetra dia mangataka birao fiangonana zany izy rehefa mahita daty zany. Rehefa voatendry izy dia mampivory manao fivorim-be indray mifidy ny ambiny rehetra amin'ilay birao zany. Dia entanina ny sampana rehetra mba havitribitrika amin'ny azy avy fatria mandeha dia mandeha ny fotoana. Daty tazomintsika koa zany 20 ny volana Jona ny famoahana akademika amin'ireo docteur en théologie zany sy ny amin'ny discipline hafa arian'Rainarivo 20 Jona zany famoahana akademika an'izy ireo misy antsakira izay anomana anasana ny chorale rehetra izay afaka zany misy antsakira zany ary zany dia afaka mandray anjara avokoa. Misy conférence doctorale zany tapany faharoa. Tapany fahatelo ny cérémonie ny famoahana akademika izay rahana amin'ny ministère ny fampianarana ambony fikarohana siantifika. Dia ny tapany fahaefatra fanompom-pivavahana. Misy moa ny fandaniana momba an'izany ny amin'ny na ny amin'ny fanaminana amin'ny fandrarahana sy ny fanasana ny olona afaka manatona ny birao zany izay manampaniriana andray anjara amin'izany. 20 Jona le famoahana zany etsy Andrainarivo. Fifaliana ho antsika ny miarahaba reto avantsika reto izay nahavitan'ny fanamasinana fanambadiana raha zafindrilana tsiory sy andre manantena miaro soa asa nao zareo ary amin'ny sisin'ry zareo dia miarabanareo ny fiangonana mirary soa indrindra tompo. Hoentina mbavaka masinina mariazy amin'ny herina Zanatovo Richard sy Ratsimbazafy Lanjaniany Angiangy tokoa izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Ny tafika masina narivon'ny moamo dia efa madiva ho vita misaotra ny zareo tsika marobe ny solotenantsika lasany dia mivavaka ho azy ireo hatrany isika ho tsara miverina ety amintsika. Iroso amin'ny rakitra isika io ny tokompy ireo ny dekona andamina momba n'izany. Misy ny asa fampiarezana ataon'ny fifoazana rehefa avy eo. Tsy izay moa? Eny ary.
Tsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Thank you.
Ampitanterain'Andriamanitra aminareo zao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izao. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Iombona mivavaka mangina isika. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.